Depute Romeo Ramanantanana Naverina fitsarana any Amponja. Tamin'ny resaka raharahana Sokatra mo no tena mahavoasaringotra an'ity sombam-bahoaka Romeo Ramanantanana ity. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hony namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tabaka an'ity chaîne ity nitindako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha Depute Sokatra no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Natao ambany mason'ny fitsarana Iswahily Moussa tamin'ny raharaha izay niakara ny teny anivon'ny fitsarana. Nentina natao famotorana tao amin'ny fampanoavana teny amin'ny fitsarana anosy Iswahily Moussa. Ny ely tao anatin'ny majoratsirasera Facebook ny hoe nidoboka eny Tsiafahy ity mpanoana ny fitondrana teo aloha ity. Na izany aza rehefa nanotanina ny loharanom-baovao izay akaiky ny mpanao famotorana dia fantatra fa mbola anatin'ny fanadihadiana tanteraka ny mpitsara amin'izao fotoana izao. Araka izany dia mbola tsy nahazo ny vaovao ny amin'izay tohony raharaha izay amin'izao ny mahakasika an'ity raharaha Iswahily Moussa ity fa raha ny fantatra dia izay nahazo an'ilay antsoina hoe sous contrôle judiciaire izay na natao ambany mason'ny fitsarana Iswahily Moussa. Ao anatiny ireo izay mpomba ny fitondrana teo aloha hatrany. Raha ny fantatra mantsy dia nesorina tamin'ny solombam-bahoaka Saondrary Malala Michel ilay immunité parlementaire izany hoe fiarovana azy amin'ny mahasobam-bahoaka azy zay mba ahafahana manao fanadihadiana sy ny famotorana azy amin'ireo raharaha izay mahavoasarengotra azy amin'izao fotoana izao. Raha ny nambarany mpisovava azy hatrany dia efa tapitra ny fitazomana azy saingy naverin'ny polisy ady heloka be vava na bisi no tazomina indray ilay depute araky ny voalazan'ireo mpisolovava azy tao anatin' izany rehetra izany. Maro moa ny resaka mandeha tsiro amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo izay mpomba ny fitondrana teo aloha dia tena milaza fa hiaran'ny antsondray izay zany ireto naman'izy ireo ireto amin'izao ankehitriny izao noho izay fanadihadiana izay atao amin'izy ireo zay. Tadidio fa io zany ilay hoe nitody tsy misy fa nataonareo ihany ny miverina tsy hoe mandatsy akory fa izay moa ny politika izay misy iainana ao Madagasikara ao ka rehefa tsy eo amin'ny toerana anao dia afaka enjehina soamantsara fa rehefa mbola eo amin'ny toerana anao dia voarony izay hoe ireo izay namanao ao anatin'ny fitondrana izay. Nivoaka tamin'ny fanginany ihany koa manoloana ny ketrika politika ataon'ny kandida izay tsy miankina volatina Randriana Solo izay mpifaninana taminy saingy tsy lany tamin'ny fidianana sombam-bahoaka farany teo ny depute Vonrozy Andriamatoa Odilon Botefefy. Nambarany inga depute fa manomana paikady hakana ny toerana ity mpifaninana taminy ity ary miezaka ny fomba rehetra hanatanteraka izany amin'ny tsy ara-dalàna. Resaka loko iromara tamin'ny fifidianana anoho ny antombohany disadisa tsy nisalotra anio vovonana politika io Ramatoa Volatina ka lasa kandida tsy miankina izay matolotry ny mpandraharaha maventy teto amin'ny firenena ho hiatrany sombam-bahoaka Odilon Botefefy. Resy izy vokatra izany fa ny tenako noho nivoaka mpandresy tao Vonrozy izay voamary ny didim-pitsarana izay navoaka ny ACC tamin'izany. Ankehitriny anefa dia mitohy ny ketrika politika ataon'ilay kandida mpifaninana. Tanjony amin'izany niaka ny toerana sombam-bahoaka Odilon Botefefy ary manararoatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ity farany raha ny fanazavana hatrany. Nanamafy inga depute fa efa kandida sombam-bahoaka tao Vonrozy ny taona 2024 ity mpifaninana tamin'ity kanefa tsy nahazo fandresena hatramin'izay ka hatramin'izao. Medika izany fa mbola mihenjandroa ny tady amin'izy ireo amin'izao fotoana izao ao anatin'izay hoe resaka fitiavan-tseza sy ny fitondrana izay. Araky ny voalazan'ny depute Petra Kotiniaina indray resy lahatra amin'ny ezaka ataon'ny gouvernemanta izay tarin'ny Premier Ministre ny tenany. Nitondra ny fomba fijeriny mahakasika ny fanambarana miaro fanenjehana any Premier Ministre Irisalama Rajonarvelo sy ny gouvernemanta izay tariny ny depute Petra Kotiniaina izay voafity tao Kialamavony. Ho azy dia resy lahatra tanteraka ny amin'izao gouvernemanta izao izy noho ny ezaka fanarenana ny firenena. Manoloana ireo tsikira kosa dia nambarany fa tsy afaka hitsarana ny gouvernemanta ny 2 volana voalohany raha nivesatry ny olana izay mila vahana eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao araky ny voalazany hatrany. Tsy fitiavana ny filazana fa hoe tokony ravana io gouvernemanta io hoy ny nambarany Andriamatoa depute any Kialamavony hatrany.
Mahita ihany koa ity farany fa misy ny finiavana hamaha ny olana izay misy eto amin'ny tany sy ny firenena sy ny fitadiavam-baholana. Noho izany dia antenaina fa mahasoan'ny firenena ny fanohizan'ny gouvernemanta izao ny asany izao raha niezaka efa natomboka hatrany. Ho an'izay miteny hoe tokony alaina ny prime ministra dia tsy mitombona izany ary tokony hanadihady tsara izay olona izay ho inona ambarany. Ny asa tao no hitsarana ny olona iray ka aoka tsy ho maika isika hihaino anireo fanambarana ara-politika izay tsy mitondra makaiza akory. Anisan'ny nandrefesana ity depute ity ny asan'ny gouvernemanta dia ny fisiany fandriam-pahalemana any ambanivohitra any. Ao koa izay fisotrotan-karama ho an'ny mpiasam-panjakana ary ny fanarenana ny lalam-pirenena. Midika izany fa tena miasa mafy ny fitondrana amin'izao ankehitriny izao miezaka mameno ny banga rehetra izay tsy feno tamin'ny fitondrana teo aloha ireo. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasika an'ny depute Romeo Ramanantanana izay naveriny fitsarana any Amponja. Voaheloka noho ny raha fanondranana sokatra ny depute Soavinandrina Romeo Ramanantanana araky ny didy izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolikoly na ny PAC Pôle anti-corruption ny alakamisy 17 aprily 2024. Anisan'ireo nivoaka ny fonja nefa n'izy tao anatin'ny toedra ramafana teto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy anisan'ny gadra politika iandrimatoa depute fa heloka bevava noho ny fanondranana harem-pirenena noho ny dirany Amponja. Noho izany dia tokony hamita ny sahaziny izy nandritra izay volana maromaro izay nefa dia tazana teny anivon'ny fiarahamonina ny depute Soavinandrina Romeo Ramanantanana ity. Efa hita teny andapa mihitsy aza nandritra ny fananganana ny gouvernemanta niteraka resabe teo amin'ny firenena izany tranga izany. Nisy mihitsy aza ireo izay nanontany ny antony tsy nisamborana azy. Tao anatin'izany dia nilaza ny ministry ny fitsarana fa tsy maintsy karohina ary haverina any Amponja avokoa ireo gadra nanararotra nivoaka ny fonja ary mialokaloka amin'ny hoe gadra politika. Anisan'ny tolobatana teny amin'ny fitsarana araka izany ny depute Romeo Ramanantanana tamin'ity herinandro ity hatrany. Tao anatin'izany dia nisy ny fampiresahana tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny fitsarana. Taorian'izay dia izao naveriny fonja any Amponja izao ity farany tao anatin'izany rehetra izany. Midika izany fa tsy misy afabela izany ao anatin'izao fitondranana izay ao anatin'ny fanavoazana izao ireo rehetra nanao ratsy sy ireo izay tsy gadra politika fa rehefa tsy gadra politika ianao dia tokony hamitany sazy ara-dalàna araky ny didim-pitsarana izay nivoaka. Izay no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny Abonneo Chaine antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.